Fatovavy roa niondrana antsokosoko tatsy amin'ny nosy Mayotte no nitantarany zavatra niainan'izy ireo tany. Sy araka ny fifanarahana nataon'izy ireo tamin'ny olona nandefa azy ireo tamin'ny Mayotte ny zava-nitranga fa dia noterenany variteny izy ireo ary tsy nisy niasa izay nampanantenana kanefa dia nandoha vola efatra tapitrisa ariary ho sara ny fandefasana azy ireo tany. Io fifindramonina antsokosoko io moa izay mbola ady ataon'ny zandary avy ao amin'ny vondro topom-pileovan'ny zandary ao amin'ny faritry Tiana. Fanadidiny setra Andrenas. Isan'ireo niondrana antsokosoko nakatsy amin'ny nosy Mayotte izy miravavy ireto. Naman'izy ireo efa nipetraka tany an-toerana no nahafantaran'izy ireo fa misy asa mety amin'izy ireo any Mayotte. Nampananteny olona io fa vantany vao tonga any an-toerana dia efa miandry azy ireo ny asa. Vola efatra tapitrisa ariary no sarany fandefasana azy ireo tany Mayotte. Io vola io izay mialohany hiaingana eto Madagasikara. Tovovavy nanodidina ny 20 izy ireo no niainga teto Ambanja ny volana Aogositra lasa teo. Izy 20 mirahavavy ireo izay samy nandoha io efatra tapitrisa isan'isany avy. Izy amizay nampirisika hoe mandeha tany. Izy amizay nanontany hoe fomba ahoana ny andehanako tany. Dia teny amizay izy raha ohatra ka misy ahitanao hevitra dia mitady avao izy 20 millions dia efa mahatonga anao aty. Dia misitrisitrika zany le teny entinao. Dia nandeha amizay zay tonga teto Ambanja zay. Tonga teto Ambanja zay tamin'ny le andro tokony andehanana. Andro alina zay tonga teto Ambanja. Tonga dia tany anaty ala be tany nandehanana tsy haiko aby satria alina be zay tonga teto. Dia zay amizay navitary amin'ny aty ala io zany nandeha amin'ny nosy zay. Misy nosy zay nandeha lakana. Dia tonga tary amin'ny lakana io zay tonga tary amin'ny le nosy zay. Dia misy namana koa zany naleny tary dia jana teo des jours. Misy zay vao jana teo des jours zany misy olona mitondra lakaoky zany any akany tary. Dia teo amizay reo vao niteny hoe zay tsika vao tena andeha amizay. Dia nandeha amizay zay tonga tany amizay zay hoe mijanona eto ny lakaoky fa samby mandeha amizay. Dia mijanona teo zany lakaoky dia zay nandeha samby. Za manko efa nisy namana tany. Le namako amizay nakana tany. Tsy haiko amizay ahoana re namany areny fa zany nentin'ireny namako reny. Rehefa tonga tany Mayotte tsy nisy ny asa izay nampanantenana azy 20 mirahavavy. Noterena kosa nefa izy ireo tsy maintsy hivaritena raha tsy zany tsy nanankoanina. Fa zay fotsiny nisy trano hely zegny nipetrahanay tany nasa nampy une semaine teo nipetraka tamin'ny trano zahay. Zay amizay ko fa helahela sambolo midemerde tegna anany fa zay amizay le hasa zegny tsy hita kanefa hasa zay le tegna tany. Le hasa tsy hita antena amizay sambolo midemerde amin'ny tegna anany agny amizay tsy solo hentena antena amizay vahiny. Ke teo amizay le lajabe an-tanàna eo zegny anao zegny mila ilaindreo forcé fo anao koa kale tsy magneky mila andeha ataondreo forcé fo koa tsy zay anao tsy hanigny hoanigny zegny. Raha izy mirahavavy manokana nijanona tany Mayotte nandritry ny 2 volana noho ny tsy fahazakana ny zavatra niatra tamin'izy ireo tany an-toerana voatery tsy maintsy nitady ny fomba rehetra izy ireo no dina an-tanindrazana. Dia za amizay mbô niezaka za zegny mitambitamby anazy mba ahoana fomba tsisy asa ankoatran'izay miteny taminazy tsisy izy. Raha fa tsy manaiky an'izay anao dia merde. Dia lasa amizay zaho niezaka foana fotony tsisy olona fantatro any. Dia nanontany olona amizay zaho vao aiza toerana fanjakana aminareo eto. Dia nisy olona tsara sitrapo ndray andeha nanatitra anaka tany amin'ny fanjakana. Natao ambony gendarme dia tantaraiko amizay le zavatra nahazo anaka. Janona tao za une semaine dia reo za mikarakara anaka foana. Dia rehefa avy amizay nalefa andeha zay nandeha anaka.
sokajiny avy eo anivony zandarmaria fanondranan'olona sy fivarotan'olona antsokosoko ny zava-misy toy izao. Misy mihitsy ny olona izay mivelona amin'ny fanondranan'olona io satria raraky ny angom-baovaon'ny zandary avy ao amin'ny kompania Ambanja sy Nosy ankizivavy manodidina ny 20 no indray miainga rehefa misy ny fandehanana toy izao izay samy mandoa io efatra tapitrisa ariary isan'isany. Zany hoe transport clandestin zany raha jerentsika amin'ny fomba hafa karazana trafic d'être humain ihany izy io na fanondranana olona. Zany hoe ny mahatonga azy io ho an'le olona manondrana zany tena fitadiavam-bola le izy satria rehefa amin'ny manao enquête say gendarmerie dia misy olona 20 mandeha voyage raiky en raison 20 millions zany le olona anankiray. Zany hoe mahavita voyage anankiray zany le olona mpanondrana mahita vola any amin'ny 400 millions any. Dia ho an'le olona cible ndray tiandreo ahondrana matetika ny zazavavy entre 18 24 ans eo. Dia ny objectif andreo moa zany le zazavavy mety sarosarotra amin'ny fiainana eto amintsika. Dia misy namana miresaka hoe tsara be le fiainana any Mayotte, mora be le fitadiavana asa, vetivety ianao mahazo taratasy. Dia resy lahatra tokoa le tanora ka mitady le vola 15 à 20 millions mba ahafahana mitady le fiainana tsaratsara kokoa. Nandritry ny enim-bolana efa nisy ny hetsika manokana izay nataony zandary avy eto amin'ny vondrotompom-pileovana eto amin'ny faritra Diana entina anakanana ny fanondranan'olona antsokosoko ary efa misy ny vokatra azo tamin'izany. Dia amin'izao fotoana zao zany misy ny mesure prise ataon'ny gendarmerie atao anatin'ny groupement Diana moa zany fa ny tena marina ifampiresanay ao anatin'le gestion des zones limitrophes. Zany hoe iarahanay amin'ny compagnie Ambanja, Ambilobey, Nosy. Matetika ny Ambanja zao efa tena mihetsika ny Ambanja mandeha lakoko reo mitsaka ny Nosy dia ny Nosy zany miondra. Afapanandreo Nosy, ny Ambilobey zao matetika misy Nosy ray atao hoe Nosy Mitsio io ao anatin'ny faritry ny Ambilobey io fa Nosy no akaikikaiky anazy. Rehefa mafana zany ny Ambilobey dia andray zalano miondra. Eo amin'le mesure prise zay hitatsika fa tena miezaka ny gendarmerie raha mandeha nareo ary amin'ny port Akif misy poste avancé ny gendarmerie anankiray ao mahita lakoky maromaro ianareo ao izay nampidirina fourrière amin'izay resaka transport clandestin zay. Dia ao Nosy be zao nandritra ny enim-bolana efa lakoky anaky-efatra motera 9 amin'izao tsika miteny zao mbola nampidirina fourrière amin'izay resaka transport clandestin zay. Atreto isan-kerinandro saiky misy foana ny fampodina izay ataon'ny fanjakana malagasy ireo teratany malagasy atsy amin'ny Nosy Mayotte raha ny fanazavana izay nomeniny avy eo anivony zandarmaria hatrany.